Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany ry havana tratra izao anio izao. Tenin'Andriamanitra mikasika ny finoana ry havana ary ny marika toko faha-efatra ka ny 9:telopolo ka hatramin'ny faha 1:20 hanovakitsika ao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nampodin'ny mpianany ny vahoaka dia netiny tamin'ny sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ary nianjerajerany mialondrano ny sambo kely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoha azy izy ireo ka nanao taminy hoe: mpampianatra, tsy mampaninona anao va zao ahafatesanay izao? Ary mifoha izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tonga toy ny tsara ny andro. Ary hoy izy taminy: nahoana ny sary-tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy? Izay fiarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany tao anaty sambo kely izay ry havana dia taratry ny fiainantsika kristianina. Misy amin'ny fotoana tsy ampoizina, amin'ny fotoana tsy eritreretina, andalovantsika tafio-drivotra mahery izay tsy azontsika atao ininona. Andalovantsika ny fitopatopan'ny ranomasina manonja izay mahakivy indraindray ary mety mampivala-ketraka indraindray. Ohatran'ny hoe tsy mahita vahaolana ka dia nefa ranon'ny mpianatra izany dia namoha an'i Jesosy izay voalaza hoe natory teo ambonin'ny ondana tamin'izay fotoana izay. Indraindray tokoa tsika ry havana dia sedran'ny aretina, sedran'ny olana ary dia tsy misy vahaolana azontsika atao. Rehefa nanatona an'i Jesosy ny mpianatra dia nitsangana Jesosy ary niteny tamin'ny ranomasina, niteny tamin'ny rivotra, mangina, mitsahara. Ny tena nahagaga ny mpianatra izany dia ohatran'ny hoe raha ohatra hoe misy alika tonga mangala-pihinana eo ambonin'ny latabatra ka miteny ianao hoe ale! Dia tonga dia mifitsaka ilay alika dia tonga dia lasa mitsoaka satria matahotra anao izy. Dia ohatran'izany koa zavatra natrehan'ny mpianatra, ohatran'ny tonga dia nifitsaka ilay orana, nifitsaka ilay ranomasina dia tonga dia nandeha izy. Ny finoana izany ry havana, raha te hanam-pinoana ianao dia manaova tahaka an'i Jesosy. Raha te hanana finoana ianao dia alaivo tahaka ny finoan'i Jesosy. Ho anazy dia izao: azo resahana, azo tenenina, azo baikona ny rivotra sy ny ranomasina. Andeha hijerintsika Mateo toko faha 1:20 ao, izay mitantara an'i Jesosy nanozona an'ilay aviavy izay tsy namoha. Dia miteny Jesosy ohatran'ny hoe zava-manan'aina, manan-tsofina io iresahana io: aza misy mihinana voa aminao intsony mandrakizay. Dia vetivety teo izy dia maina ilay aviavy. Dia eo Jesosy no nilaza hoe raha manam-pinoana ianareo izy dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa na hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo hoe mingota ka mifindraha any an-dranomasina dia hanaiky anareo izy. Ary na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Ny finoana ry havana no entina manantanteraka ny vavaka. Ny vavaka tsisy finoana dia tsy miteraka na inona. Raha ohatra ianao izany izao manasitrana ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy ianao, mametra-tanana ianao, satria izy mihitsy no niteny hoe izao famantarana izao no anarak'izay mino hamoaka dia amin'ny anarako izy sy ny sisa. Ary teo izy hoe hametra-tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny. Dia hametra-tanana amin'ny marary ianao izany ohatra hoe kansera, areti-kibo, aretin'an-doha, dia ataovy tahaka ny nataon'i Jesosy. Ataovy anatin'ny sainao sy ny eritreritrao mihitsy izany hoe manana sofina io aretina io ary dia amin'ny anaran'i Jesosy no hitenenako aminy hoe miala, mangina, mitsahatra. Izay ny finoan'i Jesosy nataony tamin'ny rivotra, tamin'ny ranomasina ary tamin'ilay aviavy. Dia raha te hanam-pinoana koa ianao dia izay tanterahana dia vitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Ny finoana mantsy izy ao amin'ny Hebreo toko faha 1:20 ao dia miteny hoe ny finoana ny fatokiana ny zavatra tenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny fatokiana ny zavatra tenaina, manantena ianao hoe ho tanteraka ny zavatra teneninao.
Mananteny ianao hoe hamaly an'ahy Andriamanitra raha mivavaka, ninona angatanareo amin'ny fivavahana tao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Fatokinan'Andriamanitra, fatokinan'ny tenin'Andriamanitra, fatokinan'ny tokony men'Andriamanitra, izay ny atao hoe finoana. Fanehoana ny zavatra tsy hita, finoan'i Jesosy indray izay zavatra izay. Tsy misy hoe rivotra ka manana sofina na ranomasina ka manana sofina, fa ny finoana mihitsy ao anatin'ny teny ataon'i Jesosy. Ny finoana ao anatin'ny teny izany na dia tsy hita amin'ny masoko ary Andriamanitra dia ataoko ohatran'ny hoe hita. Na dia tsy manan-tsofina ary ny aretina dia ataoko tahaka ny hoe mahare anahy izy. Dia raha miteny amin'ny anaran'i Jesosy ahako ny tenin'Andriamanitra manao hoe raiso ny finoana ho hampinga ary ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy. Dia eo aho izany dia tena ohatran'ireny ilay miaramila ireny mihitsiny manana sabatra izay mamely ny fahavalo dia ny aretina sy ny devoly izany dia na dia tsy hita amin'ny masoko ary izay ny finoana ny fatokiana ny zavatra tenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita dia ohatran'ny tena mamely ny fahavalo ny aretina mihitsiny amin'ny alalan'ny sabatry ny fanahy izay ny finoana. Ka dia anjaranao ny mampiatra an'izay tenin'Andriamanitra rehanao mba ho tanteraka aminao hahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao. Ny rivotra eo amin'ny fiainanao hitsahatra, ny ranomasina hangina ary ny aretina rehetra dia ho rava sy ho resy amin'ny anaran'i Jesosy satria mahery ny Andriamanitra hivavahanao, mahereza sy mahatanjahaka ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.